Manoloana anilay horonan-tsary miparitaka etsiroa anilay mpanakanto malagasy no sady mpilalao sary mihetsika malagasy Nosy dia nilaza izy tao amin'ny pejiny tao fa mitohy ny fiainana ho izy na dia teo aza izany rehetra izany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity andro androany ity araka n'izay fampahafantarana izay dia ny mahakasika ny fiainana rose no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ity tsara ho fantatra ity hatrany. Hafatra kely ho an'ny tanora malagasy izay nahitana ny horonan-tsary niparitaka maro dia maro tato ato izay ary tsy vitsy ireo vehivavy no lasibatra amin'izany rehetra izany. Efa tsy indray, tsy indroa, tsy intelo misy sahala amin'ireny ao an-tambazotra serasera Facebook ao fa mafisan-doha sahala amin'ny ahoana dia mbola manao an'izany ihany. Mihevitra fa ianao no spesialy nga io ny fantaninana izay apetraka ho an'ireo tanora malagasy ireo sa hoe efa be debe ny teo aloha ary tsy misy raharahiana an'izany intsony fa ireny olona ireny aza tsy maty fa mbola velona ny foana izany no avendranana. Eritrereto kely ane ny zanaka olahy kely mahita ny videony reniny izay manao an'ireny vetaveta ireny amin'ny olona tsy dadany akory. Eritrereto ihany koa raha ny zanaka vavy no rehinao fa misy video any izay manao firaisana amina lehilahy izay hitan'olon-drehetra ny fivaviny. Eritrereto ny alahelo-drahinao sa ve efa manao développement personnel tsy mivakiloha izay holazain'olona sira amin'izany ve ianao? Fangahaky dia tsy misy henatra intsony isika amin'izao fotoana izao sa hoe tsy maninona raha video fa rehefa mivantana ihany no tsy mety fa finaretana kely ao anatin'ny 20 segondra na 10 minitra hanimbana ny réputation anao, ny dignité anao, ny mahavevavy anao. Asa re tianareo koa ilay malaza ratsy angambany. Ene mety tsy fanahinina ihany koa ilay izy. Ity no hafatro ho anareo. Raha mahasambatra anao dia ataovy fa afaka mandaha ianao. Alefaso makany amin'izay tianao, ataovy daholy izay mahafaly anao rehetra ary ataovy raha mahasambatra anao. Fa aza alaina video rea, aza ekena hoe alaina video. Raha tsy maintsy alaina video dia findainao hampiasao dia ao aminao ny olona tianao mijery. Ataovy anaty dossier sécurisé asio code. Aza manaiky raha tsy hita ao anatin'ny video koa ny tarehiny. Mandainga kosa aho miteny hoe tsy milay izy ireny ratsy ilay izy, tsy matsiro manao azy ireny, mandainga aho raha miteny an'izany. Fa fotsiny hoe aza alaina video ho iaho indrindra fa raha olona be mpafantatra ianao, bandy sari-piaro marary saina, mpanao alahelo ny ankizinao, raha tsy bandy efa naneho fahavononana tamin'ny ray aman-dreninao sy vonona hakavady anao, farany azonao tsy raharahiana ireo, fiainanao io fa tsy ny fiainako. Mba miteny fotsiny aho fa tsy oriketo fa mijery ihany ny tenako raha misy mandefa. Tsy haiko aloha fa manontany tena ihany aho hoe vehivavy Virginia aza mbola alaindry lerony fa vao sipa efa zadraharaha ary tamina bandy hafa fa tsy amin'ny ilay vady an-trano no anaovana azy. Eritrereto kely ny mety tsy ho fanajany vadinao anao rehefa anaty tokantrano ianao. Mety ho diso ty hevitrako ty fa mahalasa saina fotsiny ilay izy. Ny hendry ihany moa no matetika mora atoro. Mendrika ny tsara rehetra ianareo ary ampitiavana be no ilazana an'izany. Ka noho izany melohany hanajan'olona ny tenanao dia hajaonao tompony ny tenanao io satria saripady ny tenanao ary manankasina io tenanao io fa tsy sanatria akory ho avela ho viravirain'olona etsiroa amin'izay tian'olona hanaovana azy izay ka hajao tsara ny tenanao mba hanajany hafa anao. Ao anatin'ny izany rehetra izany moa dia naneho ny heviny ihany ny mpanakanto Nosy tamin'ity herinandro ity raha toa ka niparitaka iny video izay misy vetaveta iny. Nivoaka tamin'ny fahanginany ity mpanakanto ity, nilaza izy tao mipejiny fa miezaka mitraka ary tsy maintsy miatrika na dia tsy mora aza ny lalovana. Ary tena tsy mora amin'ny maholombelona ireny zavatra izay niseho ireny.
nampiseho ny tena izy sy ny tsy izy ireny sedra ireny tsy manakambara amin'ny fanompana ho izy misy fotoana ilaina ilay fanginana ho iatrany ny mpanakanto Nosy Rose ka noho izany dia mitohy foana ny fiainana na dia mafy aza ny atrehana ary ninonina ny sedra izay mandalo dia tsy maintsy atrehana izany fa tsy misy mafantatra ny ampitso ary tsy misy olombelona tonga lafatra izany miloloha lanitra tsy maintsy lena ary mandiha tany tsy maintsy lavo ka niza no miaina raha mbola velonaina dia matetika misy foana izay solavaka kely izay nanamafy ihany koa i Bob Tobias izay nanao commentaire manoloana an'izay fiparitahany horonan-tsary ny Nosy Rose izay tsy anahy izany ho iatrany Bob Tobias manoloana an'ilay video niparitaka mba tsara taiza ihany ny tena ary tsy nampianarana hanalabaraka olona ho izy tao anatin'ny commentaire ny publication iray tao amin'ny page tao raha nilaza ny mahakasika an'izay video izay niparitaka eto sy roa izay dika izany fa mbola ao anaty fitadiavana an'izay na vandoza tamin'ny ilay fanaparitahana ny horonan-tsary izay ny rehetra amin'izao fotoana izao indrindra fa ireo izay lasibatra amin'izay video izay mofo no tena ao anatin'ny fitadiavana ny marina manoloana an'izay horonan-tsary izay miparitaka eto sy roa tamin'ny ilay mpanakanto Andriambavilanitra tsara tarehy no tsara bika no sady kalaza no sady mpilalao sary mihetsika malagasy Nosy Rose izay tena mampalahelo enitranga izay niseho iny fa aoka izay mbola tsy tratra dia samby hitandry tena avokoa manoloana an'izay fiparitahana horonan-tsary eto sy roa izay fa matetika ny olona izay atokisanao ihany no manalabaraka anao tahaka nireny amin'ny farany mety holonlony sy ny alahelo amin'ny fisarahana izy ireny ary mety ihany koa ny fitiavana mba hanalabaraka anao tsotro zao fotsiny no antony mahatonga anireny rehetra ireny ka izay no antony tokony hitandremany rehetra amin'izany rehetra izany tongotra vakivaky moa izy iny sady maharary no mahamenatra ary atao hanatra ny amin'ny sisa izay mbola tsy voa aoka samy hitandrina avokoa fa ho an'irezay efa vomo mazava ho azy dia tsy maintsy hitandrina foana izy ireo amin'ny manaraka izay noho ny fatokisana ny lafin'ny fitiavana sy ny namana izay no antony matetika mahaparitaka anireny horonan-tsary mamafady isan-karazany ireny izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa